Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasina babalala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao a. Dia faly indray mahita anareo a, faly indray miaraka aminareo eto androany a. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia arabaina isika izay rehetra tonga manatrika indray an'izao fiarahantsika mahafinaritra vavaka fiambenana izay rahanao fandarina andramboka izaho a, ny aky radio a, dia ny aky mety ampika anatin'ny vavaka fiambenana ary ny gropy a izay maharesy a. Dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra amin'ny fifaliana ny rahana iarabananareo a. Dia matoky sy mino a fa ny tanàn'Andriamanitra hikasika antsika tsirairay avy eto indray amin'ity androany ity a. Matoky sy mino fa ny tanàn'Andriamanitra dia hiditra anatin'ny tokantrano rehetrarehetrany a, hikasika ny fomam-panahintsika anatin'izao fandarana izao ka dia ho voakasika ao anatin'izany daholo a. Handray ny fahasoavan'Andriamanitra daholo tsika, handray ny fiadanan'i Kristy daholo amin'ny alalan'ny izao fandarana izao miditra anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ampahany ianao any ny fandarana izay ataontsika eto ary dia misaotra anao tonga sao mahatsara eto a. Raha androany anao vao tonga eto a dia teteranao tsy kisendrasendra ny ahatongavanao eto a. Misy raha ilan'ny tompo anao a, ko dia mahereza maretatra amin'ny farany a. Adiny indray sasany eo ny rahantsika eto a, hieno hirintsika, hieno vavakantsika, hieno toritentsika, mbola hieno famelabelarana koa tsika. Hivavaka hatramin'ny firenena ary tsika androany a, dia maharetatra amin'ny farany, dia mahazahoa hery. Tahiny tompo manokana nambavy Marizao niditra voalohany teto androany a. Tahiny tompo nambavy Marizao a, dia ranabavy Mamia, ranabavy Aina, Verselina, Erika Araka, Emelo Avli, Yama, Angela, Erika Araka, Berta, Henriette Rassou, Sandolana Irina, Mami, Henriette Rassou, Yama, Tojo Mikaela, Tina Malala, Tongasoa, elaela indray izy zany fa dia Tongasoa, Mama Valtina, dia Tojo Mikaela, Ila Danina, izay koa ny tena elaela vao hitako teto indray fa elaela zany anarana zany hitako teto a. Dia Tongasoa indray, alleloia. Rolianis, dia ao ihany koa Kodaleoni, dia Rantanina Marie Charline, vao naika andefa message anao mihitsy alefako aminao ny fandarana raha sendra tsy hitanao efa io izy io a. Tahiny tompo a i Rasoenina Larisa, za mieritreritra raha vao ohatra hoe mbola tsy hitako eo anao a, dia rehefa ao anatin'ilay vavaka avy eo dia alefako aminao ay anao efa io raha ranabavy Charline. Dia Iaja Skapatitsia, dia ao ihany koa ry Thierry Ralbenja, mahafinaritra be fijona vavolombelona, voaray Soamatsara, dia anabavy Andonirina Suzelle, dia Zina Teoda, dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, Lantonirina, Felana Rakoto, Mampionina, Tongasoa Rodinina, Fahombiazana Fitahiana, Kotre Kamaradin'i Jesosy, Rasoerinena efa nanavaka teo, Sania Younes androany vao hitako teto, Tongasoa ianao a, Sania Younes androany vao hitako teto. Dia ao ihany koa ry nahazo faharoa maray Ando Andry, dia ao ihany koa raha zana Monika ihany Ila Danina hony ay satria anarana tsy vaovatamiko dia anambavy raha zana ihany. Tsiry Amboaramielona, Tongasoa daholo nareo, faly zay mahita anareo a, maharetatra amin'ny farany. Androany a dia hitondra vavaka ho antsika, hitondra ny vavaka fanomboana eto a, dia ny ranabavintsika Mama Valtina nitondra vavaka eto androany a. Dia ho ampandrosoantsika izy. Androany moa ny ekipa iaraka amiko eto a, dia ranabavy Mama Valtina ny vavaka fanomboana, dia nitondra ten'Andriamanitra ranabavy Selina, dia nitondra ny vavaka ho an'ny firenena ranabavy Roly. Dia za moa eto a mamelabelatra miaraka aminareo eto ihany a, tahaka ny mahazatra. Andao antsika ary ametraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra, ko dia samy mahatratra amin'ny farany. Tahiny tompo a Mama Valtina, anao a ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur, tahiny tompo antsika rehetra, manono fiadanana tompo amintsika tsirairay avy, miarava antsika rehetra mpanaraka izao vavaka fiambenana izao, mbola hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra sy arandrindra famindram-po, mbola faly misaotra sy midera mankarazana azy zahay, misaotra anao ny fandarana manay sy fiambenana ao anatrarana izao alina mangina izao Andriamanitra. Raha misy izay tsy mety soaraka ny sitrapona nataonay tompo, hifonana sy hibebanay aminao zao tompo, mamindrafo amin'ny Andriamanitra, mamela ny heriko Andriamanitra andretra fitaovana izay tinainy tompo. Rakofony ranazy zany Andriamanitra sy connexion tsirairay avy
lokofondrana any mitazavelana ho tapatapaka connexionnay ny tompo mba hahafanay ieny je teninazy an'Andriamanitra ary ndretombo zay mpinomponay tondra ny hafatra sokafo ny vava mpitenireny lailany tompo mba hahafana ambara zay ny hafatra tiana ambara amin'ny zan'Andriamanitra sy pastera melabelitra izany tompo afenono sitra mba mba hahafana melabelitra tiana zan'Andriamanitra ary miramsina manezay nalany tompo makitahita fengiana ny dian'ny tompo mba hahafana hiatrika izao vafoka fiambenana izao Andriamanitra raha misy tsy voatonony vavoko nefa mahasoanay tompo petraka ampelatana azy zany Andriamanitra dera sy laza tolotra eo anamandrik'izay Andriamanitra halleluia halleluia amen halleluia sotra betsaka ranabavy mamany valitiana tamin'ny fandraisana anjara zay nataona teto hitanay fa na ty ataoko ny vavaka fanomboana zany ravina zavatra ngezabe ny afitana manao an'izany ny afahana manao an'izany ianareo fa misy feoanankizy ao anatin'ny asa izy no mavita manao an'izany maka coin kely dia manao mandray anjara manao vavaka fanomboana ho anay manokana tsy mba zava-pony reny fa ngeza reny zavatra ataonareo reny miaramieritreritreritra hoe vavaka fanomboana kely tsy kely reny fa zavatra ngezabe reny ary mpiara-miasa aminay nareo dia maherezy anareo tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy anao hiritsika raha misy mbola tsy voaravako aloha dia arabaiko fanarabaiko daholo kay efa narabaiko daholo kay misaotra antsika rehetrarehetra dia anao hira anankiray tsika hira mba mahafinaritra izy ty dia ataoko matetika efa ilenandray amitsika sy nanao an'izy ty fa dia ampahirantsika indray hoe lavitra ny lalantsika andeha lavitra tsika tsy kivitsika halleloia Jesosy miaraka amintsika Jesosy mitaritarana antsika dia maherezytsika aza miverina any amin'ny tenatenany aza mijanona eny amin'ny tenatenany fa andao androso hatramin'ny farany isika rehetrarehetra hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika izay hoentiny anavavitsika Selina aorianany tery ty dia mino finaritra ary isika rehetrarehetra Vatsoraja sy sarobidy vatsoa sarobidy vatsoa zany zao androany vohitako teto tonga soa ianao dia maretatra amin'ny farany ndao ary isika rehetra andeha hiainga ianao antiry ty dia maka baiboly maka toerana tsara fa eny ten'Andriamanitra entiny anavavy Selina tsika aorianan'ity iray ity tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra Found
Halleloia, soratsika an'Andriamanitra izany izany isany raha mahafinaritra izy iny, mahatsiarovana vadiko mihitsy angamba izy iny fa anisany raha mba mahafinaritra izy iny a dia ataoko. Dia hotahian'Andriamanitra anie a isika rehetrarehetra izay vao tonga dia arabaina erika zao a Clarette Mor Sahita dia ao koa ry Soameva Olgaran'ny Rosoa Very Rasoa Sarobidy Vatosoa efa narabaiko teo Tsiry Amboaramiel efa teo a fa Nilo Zafindramanana dia tahiny tompontsika rehetrarehetra mahereza hatrany mahereza daholo a dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika ny tenin'Andriamanitra izay tenenina vavintsika Selina no notsika eto a amin'ity androany ity. Dia mino aho efa naka baiboly ianao a mino aho efa vonimbonina ianao a dia androany izy koa efa vonona dia tonga dia handroso amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika koa dia mino finaritra dia mino eto tsika rehefa avy eo a ao anaty famelabelarana. Tahiny Jesosy a isika rehetrarehetra. Tahiny tompo ary a ranavavy Selina. Tahiny tompo isika rehetra, tahiny tompo paster. Dia ampifaliana indray rehefa malala no izarako ny tenin'Andriamanitra ho antsika anio ary vao ny fanahy masina no miaraka amintsika mandritra izany
fa samy mitahiny tompo daholo isika rehetra. Dia andao raha ovakitsika avy hatrany ao amin'ny Jeremia 9:4 ka hatramin'ny 9. Jeremia 9:4 ka hatramin'ny 9. Ary faranantsika amin'ny 1:9 ny soratra masina. Andao raha ho jerentsika izany. Atompo amin'ny fiarahamonina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny kirizan'olona tamin'ny fanaovan-dratsy sy ny famafisan-loza anjo azy. Ary koa lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehova: ho lavo va ny olona ka tsy hiarina? Hihodina hivily va ny olona ka tsy hitodika hiverina? Nahoana ity firenena eto Jerosalema ity no mihodina amin'ny fihodinana tsy mety misahatra, mikikitra mafy amin'ny fitaka izy ka tsy mety miverina. Miaino aho ka nandre, fa manao teny tsy marina izy ary tsy misy manenina ny amin'ny aratsiana hoe endre izany nataoko izany. Izy rehetra dia samy mivily amin'ny alehany avy tahaky ny soavaly miriotra amin'ny ady. Amen. Eto Jehova dia nanontany velom-panontaniana izy fa hoe ho lavo va ny olona ka tsy hiarina? Hihodina hivily va ny olona ka tsy hitodika hiverina? Nahoana ny firenen'i Jerosalema ity no mihodina amin'ny fihodinana tsy mety mitsahatra ka tsy mety miverina? Ary nihaino koa izy fa tsy nisy nanenina na niray tamin'ny mpanao ratsy rehetra. Izy rehetra dia samy nakamamy ny alehany avokoa. Samy nanao ny ataony daholo izy rehetra ary niazakazaka tamin'izany fanaovan-dratsy izany izy ireo toy ny soavaly. Dia tena nalahelo Jehova teto ary ny hafarany dia nanozona izy, nanovona ny firenena Jerosalema izy satria ny olona tao dia nanota avokoa, nanao tsinotsinonan'Andriamanitra fa nihodina taminy. Dia eto moa Andriamanitra ry hava-malala tena mbola tia izy ary nalahelo izy nefa nanozona izy satria tena tsy zakany no nataon'ny zanak'olombelona taminy, satria nanompo ny zavaboary nataony izy. Ny Andriamanitra no nanao ny volana, ny kintana, ny izao tontolo izao nefa dia nanompo an'ireny ny zanak'olombelona. Dia izay no antony nanaovany ny fahanozonana amin'ny mponina tao amin'Israely. Ary mbola manjaka amin'izao fiainantsika izao, izao vaninandro iainantsika izao, izany fomban'izany olona tamin'izany fotoana izany mbola manjaka izao amin'izao izany rehetra izany ry hava-malala. Ka arovy fa ny ozona ataon'Andriamanitra dia ratsy, manary antsika any amin'ny fahaverezana, tsy hampiadana antsika amin'ny andro farany izany fa arovy ary amboary ny lalanao ho any amin'ny Jehova manomboka izao. Ka ovakitsika eto ny ozona manjo ny zanak'olombelona izay nanompo sampy, nanompo ny zavaboariny izay fahakelezan'ny saintsika, nanary ny saintsika
nanary ny fotsika amin'ny zavatra ohatran'izany dia ho very mandrakizay any amin'ny fahaverezana fa tsy anantona an'Andriamanitra velively ka miverena ry hava-malala, miverena raha sendra nandeha tany amin'ny lalakafa ianao amin'ny fanompoana zavatra tsy tokony ho topoina fa Andriamanitra irery ihany no topoina fa tsy misy zavatra hafa tokony ho topoinao ry hava-malala tena aiza manan-kely saina amin'ny zavatra zava-poana ohatran'ireny isika dia ndao nge ho jerentsika ny ozona nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany eto izy dia hoy izy amin'izany andro izany hoy Jehova dia ho fongorina ao am-pasana ny taolan'ny mpanjakany Joda sy ny taolan'ny lehibeny sy ny taolan'ny mpisorona sy ny taolan'ny mpaminany ary ny taolan'ny mponina mpaminany ary ny taolan'ny mponina ny Jerosalema. Ka ahely eo anatrehan'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana rehetra eny amin'ny lanitra izy rehetra izay efa tiany sy notopoiny sy efa narany sy efa notadiaviny ary efa niankofany teo anatrehany tsy angonina na alevina intsony ireny fa atao zezika eny ambonin'ny tany ary ny sisa rehetra amin'ity taranaka ratsy ity izay mbola sisa any amin'ny tany rehetra nandroako azy dia aniro faty no velona hoy Jehova tompony maro. Amen. Izany ry hava-malala no ozona manjoantsika raha manompo tompo hafa isika ary very mandrakizay. Ka noho ny aratsy ny toetran'olona teto amin'ity Jeremia ity dia nalahelo tokoa i Jeremia teto noho ny aratsy ny fanahin'olona izany. Ndao nge jerentsika ny toko 5 andiny 4 tamin'ny alahelon'i Jeremia noho ny faharatsian'olona. Nalahelo Jeremia izao ny toetran'ny olona tamin'izany fotoana izany. Andiny 4 izy rehetra dia samy mametaka ny namany avy ka tsy misy miteny marina mampianatra ny lelany andainga izy ary manasa tena amin'ny fanaovan-dratsy. Izany dia mbola misongadina amin'izao fotoana izao ry hava-malala, izany indrindra no nandraisako io andeha teny io satria mbola manjaka amintsika zanak'olombelona izany rehetra izany. Dia ry hava-malala ialao ny fanompoana tsy mendrika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra izany. Andriamanitra eto dia nizaha toetrantsika olombelona tamin'io fotoana io ary mandraka ankehitriny izany ka tokony samy hitandrina antsika. Raha eo anatrehany asan'ny devoly izay tsy misy afa-tsy ny lafiny ratsy ihany no ao anatin'ny asan'ny devoly ry hava-malala. Ka miriny ianao hanompo azy fa tsy hankoaka amin'ny Andriamanitra. Aiza miankoaka amin'ny zavatra tsy mendrika toy ireny fa tsy sitrak'Andriamanitra izany. Ka isika rehetra dia samy mahalala ny tsara sy ny ratsy
fa manao fanariana dia amin'ny devoly isika matetika ia. Amin'izao fotoana izao dia mbola miombon-kevitra amin'ny devoly manalavitra ny sitrapon'Andriamanitra ny ankabeazantsika rehetra ankehitriny. Fa rehefa ianao no efa manana ny zava-dratsy tsy mety hiova, ny fomba ratsy tsy mety hiova, dia nonena irery aiza makafa namanao fa tsy tsara ry hava-malala satria tamin'ny namana no nahitana ny fahotana, ao amin'ny namana no ahitana ny tsy fitovian-kevitra mahatonga ny olon'Andriamanitra ho hisy disadisa sy lolo-po indraindray amin'ny maha olombelona azy ka aiza alaina fakapanahy ireny namana ireny. Aiza alana fakapanahy ireny namana ireny ry hava-malala satria ho tezeran'Andriamanitra ianao rehefa mahazo ny olona efa mpanompo an'Andriamanitra no anaovanao toe-tsaina izay ivelaparan'ny devoly ao aminao ao no andeha ataonao amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ho very ianao, ho very mandrakizay fa mivavaha, mibeba ary miverena lalana raha ao anatin'izany ianao. Ary na ireny fanjakana ireny koa aza, ireny mpitondra ny fanjakana ireny dia tsara ihany koa ny tsy anaovan'izy ireny zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanerinerenan'ny namana hanao zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ny mpanompon'Andriamanitra moa izao ny ankehitriny jerena amin'izao vanim-potoana izao dia tsy hanaiky hanao an'ireny vaksiny ireny satria maro ny zavatra fonosin'izy ireny ary miharihary izany ary fantatry ny rehetra na ny mpanompo an'Andriamanitra na ny tsy mpanompo an'Andriamanitra dia mahafantatra ny zavatra ao anatin'ny fitsondromana ny tenan'olombelona iny. Ka raha tsy sitraka ny namana ny anaovana an'izany ry fanjakana sy ny mpitondra rehetra dia aiza tanterahana amin'ny olona izay tsy mankasitraka an'izany fa fandrao tezeran'Andriamanitra ny firenena rehetra dia soroy ny fahatezeran'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona. Isika tsirairay avy no tokony handray anjara hampatoky ny tenantsika fa ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy tokony ataontsika. Fandrao ho voahozona mandrakizay atsika ary ho levona mandrakizay ka tsy hahita ny fanjakan'Andriamanitra fa Andriamanitra dia Andriamanitra tompony maro ary mpandidy sy mpanapaka amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Dia voninahitra ho anao irery ihany Andriamanitra Ray Mahefa, anao no Ray tomponay ary iankofanay sy ibebahanay. Ka i Jesosy Kristy no mpanapaka antsika ao anatin'izany fahotana izany ry hava-malala ka miankofa sy mibeba ary ento amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany fa ho voavonjy ianao. Aleluia, amen. Voninahitra ho anao irery ihany Jehovah. Aleluia, amen. Ary aiza dino ny afatra ny pastera hoe na dia efa mpamono olona aza ianao na dia mpanonta toy inona aza ianao dia mbola afaka mibebaka ka ho raisin'Andriamanitra miverena lalana ry hava-malala. Aleluia, amen.
vavantsika rehetrarehetra indray radiorakoto salama izay atao amin'ny akiradio de manao akory ty video ty a anasantsika rehetrarehetra tianao fanasana manokana fandarina somary manokana no ataotsika am'ty zoma ty de fandarina zay anasana manokana antsika nareo isika taloha nareo am'izao fotoana zao efa eo ihany nareo le fampanaraka hatramin'izay de sorona nareo koa tonga eo rapitso fa zany rapitso tianao fanasana manokana ho an'ny olona tena reny mbola anaty fahotana be reny olona tena mbola hoe eny am'izao tontolo zao reny da mafantatry nareo olona avana namana mba invité misy rapitso invité satria misy afatra manokana mba tiako omena azy ireo amin'ny toerana anankiroa zay samy raisiko de ny amin'ny ma efa teo aminahako an'izany hoe fahotana zany lomanta anaty fahotana ary misy fizarana maromaro vitsivitsy ataoko rapitso anatin'izany de toko fampisehoana aminareo hoe tsy hoe kory hoe satria za mpanompon'Andriamanitra mitoriteny de hoe hitsaranareo sanatria na hoe anilikiloky anareo na hoe anenjika anareo ny amin'ny zavatra zay iainanareo atiako hitanareo mihitsy hoe tao anatin'izany any no miala no nafahan'i Jesosy ary faharoa de tianasanareo hoe matetika rehefa misy olona manao tsy mety de entinany amin'ny fonja efa vita ny fitsarana de entinany amin'ny fonja de ny fonja natao hoe natsarana n'le ratsy ataon'le olona de amola volana azy mba hoe voakavaly mba hoe olona efa niova nefa ny fatatsika tsara fa tsy de tena mitombony zay fa misy ihany ny olona mahatonga ny olona atao hoe gadra lava gady izy tsy nahovazy tany de mbola manao ratsy ihany izy aveo tsara fatatsika fa Andriamanitra koa manana toerana ho an'ny olona zay mbola mpanota ary Andriamanitra de tena tia mpanota Andriamanitra ary raha tsy tia mpanota Andriamanitra de efa ely zao tena an'izao no very ny maty ary de very fa Andriamanitra tia mpanota ary manana toerana Andriamanitra tiana ho asinatsika tiana amindrana atsika rehetrarehetra reto avy tany amin'ny fahotana avy tany amin'ny faharatsiana natonga Andriamanitra teny avy ary fandahatra isika io ny ten'Andriamanitra fa na de mena tahaka ny zaka aza ny fahotanareo ary na de mangatrakatraka tahaka ny siny aza na pitain'Andriamanitra amina rehefa mety karazana faharatsiana sy fahalotona ninona zavatra iainantsika de tena tsika reto mihitsy nandefasan'Andriamanitra ny Jesosy mba mamelantsika ko manasanao rapitso azo atao hoe za tsy mila an'izany fa mba manandrama fotsiny rapitso hoe mba anaraka anao tsy maninona mihitsy ny toerana misy anao reny mihitsy no asaitsika eo rapitso reny olona mpanosampo tena nilalao fanafody nanao ody fity mety efa namosavy olona efa nahafaty olona ianao mpanafika jiolahy sarombavy nareo rehetrarehetra sodomita rehetrarehetra nareo mpangala badolola mpitsangatsanga pisy loky tena hoe le nariny fiarahamonina reny tena hoe hitsoahan'ny fiarahamonina leletsika miteny hoe tsisy toerana mety aminay fa za te tena aminao amin'ny fivavahana misy toerana mety aminao raha ohatra fa hoe tianao mba handramana zany de te mba hizara zany rapitso hoe efa zoma rapitso zoma hoe mba hizara fiainana hoe ambadika io zavatra ataotsika io inona zavatra tena itsika ambadika ireo ota inona zavatra tena itsika ao ambadika ireo fitondran-tena tsy mety ka zay ataotsika eo de te tena aminao hoe tsy de misy zavatra azontsika tenaina amreo fa zavatra ratsy daholo ny fiafaran'ireo nefa na de ratsy koa zarytsika de misy zavatra tsara azontsika tenaina raha ohatra vonaniva sika ka ianao rapitso tsy hoe tonga eo anao de forcena iova fa eno fotsiny aloha le fizarana kely atao de avy eo anao fanamasina hoe amangy anao mety isy resilage mety isy teny tsy mety aminay zany de tsy maninona koa fanamasina no anao miasany ary na misy olona 10 na 20 na 30 mpanota be heringiriny tonga hijery ka na de ray am'izay aza no fo de efa fifaliana be ho an'Andriamanitra zany ary fifaliana ho anay koa izay anao an'izany fandaharana zany ka de manasa anareo rapitso hoe tongava fa sady aheno fizarana nareo hoe taky ny ahoana moa iza moa ty lehilahy mitory teny ty efa teraka hatrany akibondreny ve izy ty de natory teny satria ho hitanao hoe rapitso hoe taky nao nisy fizarana misy fanasana manokana ao anao nizaniza tonga eo zany rapitso de asaiko na reny olona efa tonga teto de reny teniteny foana ao anatin'ny fandaharany reny reny olona mpanilatsira an'Andriamanitra tena misy olona misy miteny hoe za pate za tsy mila an'Andriamanitra de toava fotsiny loha ianao hoe rapitso fa de ampandrianao afatra Andriamanitra rapitso ka de maireza zoma ho am'izao misivira sasany de hiaraka eo sika tainy Jesosy daholo Mirai
soratsika an'Andriamanitra mizany fanentanana kely narefako moa fanentana an'io efa narefako hatramin'ny ankeo moa indra tadidinareo tsara mpanizarana ahako tao anaty mura satria anao fandarana manokana tsika rapitso voalohany indrindra aloha alohan'ny teresako momban'izay dia makasitraka be deabe ny anabavintsika Selina tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nitondrany antsika tao anatin'ny fananarana hiditra momban'izay tsika rehefa eo fa makasitraka makatelina tokava amin'ny ambony indrindra ho tahin'Andriamanitra ane ampiasain'Andriamanitra foana ane anao sy ny ankonanao ranabavy Selina dia mampamagy amin'ny mivady aman-janaka ao dia mitombo amin'ny fahasoavana mitombo ositra alleloia dia misaotra anareo koa makasitraka azy satria nareo makasitraka azy io tena mahatonga azy mbola androso bebe kokoa indray mahery ao anatin'izany asan'Andriamanitra izany misaotra anareo dia tahin'Andriamanitra ianareo alleloia resaka kely momba le rapitso aloha tsika dia avy eo amitoy mamelabelatra ny ten'Andriamanitra za zany ravana tsy haiko fa nanomboka tamin'ny herin'ny rapitso na herin'ny androany dia tena reko mihitsy misy famangin'Andriamanitra ao anatiko ao ny amin'ny fahotana ny amin'ny fiazakazahany fahotana izay miseho eto tany eto dia reko ao anatiko ao tena ohatrany hoe mizatra tsy mahatombona tena zavatra manery dia tapa-kevitra ahako nanomboka tamin'ny omaly alina maly za tamin'ny talata alina hoe hanao fandarana manokana tsika rapitso io fandarana manokana io anasana raha sendra tonga tareo ny iny fanasana iny raha mety aminareo dia alefaso na asao manokana mba engavio reny avanareo mamolava midoroka zava-mahadomela mpanota be amin'ny fianakaviana na namanareo reny tena hoe mba andao hoe mba henikely an'ity rapitso tsy maninona mihitsy raha misy miheno anay eto nareo olona mbola mpivoakalina dia alohan'ny voakalina mba taratara kely raha riva rapitso alina vao mivoaka efa mafana tsara ny anaty boîte de nuit rehefa alina alina iny aza mbola makany aloha le alolo iny fa haiko tsara ny programme any rehefa partirany amin'ny 1 sasany iny vao tena mafana haiko tsara zay ny tiako lazaina dia zao rehefa hivoakalina tsika taloha dia tsy hoe amin'ny 1 sasany alina tsika vao hivoaka fa ny amin'ny valovalo amin'ny valo sasany iny tsika no manomboka mivoaka no manomboka misotrosotro efa miakatrakatra tsara zay miakatra miditra any amin'ny toeram-pandizana sy ny sisa amin'izay tsika ny angatahako aminao rapitso dia zao ahemory kely aloha ahemory kely fotsiny za tsy mitena aza mandeha ianao na dia zay ary ny faniriako fa na andeha ary ianao aorianan'le efa hainonao an'izy mba henoy kely fotsiny aloha zavatra zariana aminao rapitso satria misy zavatra mety hafinaritra rapitso za manokana dia anao fizarana ako anao fizarana kely tsy hoe toriteny hoe ahoana moa zany fa esahantsika hitarihana ny olona ka ny amanokana na misy olona ray fotsiny dia isoroka an'Andriamanitra raha misy olona ray mba sendra mahita an'iny pub iny ka tonga eo rapitso ka voakasika rapitso hoeninareo complet iny irana rehefantsika teo iny fa iranisany tena nampitomany iny iry iny ary mahatonga saina izy iny ary amina tambitamby no hitany ka rapitsika hiantson'ny mpanota matevi-koditra alleloia mba ho avy fa za mino fa misy arato tian'Andriamanitra ho atsipindray ary za manokana teteny aminao fa manantentsika fa misy na dia olona ray ary zava-dehibe amin'Andriamanitra raha misy olona ray voavonjy miala amin'ny ratsy fanao ka dia tsy haiko koka moa dia anantena olona firy fa raha misy ray eo nareo dia fa hisoratsika an'Andriamanitra nareo koa nefa tsy ho diso anjara nareo ary rapitso nareo tonga avy eto rapitso fa hiavaka kokoa ny fotoanantsika rapitso za nao fizarana
toriteny miampy fizarana misimisy kokoa akoatran'izay zavatra henonareo efatra am'izay isony viavy andray mananjara mbola tsy narabaiko ianao fleur koa mbola tsy narabaiko fa lay ritovo tonga soa daholo izay mbola tsy narabaiko rehetrarehetra sy nateo da fa narabaiko tonga soa daholo koa de manasy nareo raha pitso reny hitanareo reny avanareo maditra be reny eto ambavaka izy mba ho tonga raha pitso eto ambavaka izy mba ho tonga raha pitso zay nanga tatsika amin'Andriamanitra hitra mitoriteny am'izay ary tsika jeremia 9 mandininy fa efatra ka hatramin'ny fa enina novakinana vavintsika silina ovakiko le izy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nikrizan'ny olona tamin'ny fanaovan-dratsy sy ny amafin'ny loza anjoa azy ary koa lazao amin'ny hoe zao no lazain'i Jehova ho lavo va ny olona ka tsy arina iodina ivily va ny olona ka tsy todika iverina nahoany ty firenena eto Jerosalema ity no miodina amin'ny fiodinana tsy mety mitsahatra mikikitra mafy amin'ny fitaka izy ka tsy mety miverina miaino ka mandre fa manao teny tsy marina izy ary tsy misy manenina ny amin'ny aratsindry ny aratsiny hoe ndre zany nataoko zany izy rehetra efa saminy ny vily tamin'ny nakama amin'ny alehany avy tahaka ny soavaly miriotra amin'ny ady aminy Jeremia moa ny mpaminany rehetrarehetra zao Jeremia moa de voakilasy anatin'le mpaminany lehibe miaraka tamin'ndry Isaia ary maty Isaia de 70 taona taty aoriana de natsangan'Andriamanitra indray i Jeremia ary Jeremia de nahazo mission manokana zay tsara fa somary miavaka mihitsy mission any Jeremia izay nitovitovy tamin'ny mission any Jaona mpanao batisa ny mission any Jeremia de nifototra tamin'ny fananarana any mananatra de mananatra ary tamin'ny andro nanjakany zany mpanjaka atao hoe Josia zany no nanomboka anaovan'ny Jeremia nanomboka satria Jeremia de nahatratra fanjakana tsy akoatran'ny Josia de maty tanora i Josia de ilay mpanjaka tsara fanahy izay niezaka nampandroso ny fivavahana tamin'izany fotoana zany ary i Jeremia de anisan'ny tena nanampy be anazy tamin'izany fampiorenana ny fahamarinana tamin'izany fotoana zany satria rava ny fahamarinana de nanjangana de nifototra tamin'ny fananarana ary jereo tsara fa zany Jeremia zany mavita mitety tanànany Joda rehetra vao tetiny daholo tanànany Jerosalema isa-tokatrano azonao an-tsaina ve zany isa-tokatrano isaky ny tanàna vao tetiny inona le ataony mizara mofo ve tsy mizara mofonaina aloha ekeny zay tenin'Andriamanitra fa mananatra ary leo azy ny olona tamin'ny fananarana mananatra foana de tamin'ny androny Josia izy nalalaka izy afaka nananatra de mananatra ohatran'ny tenin'io mananatra ny mission de tena zay mihitsy ny rahan'Andriamanitra mba hanino mba hananatra misy olona ohatra zay mihitsy ananatra fotsiny ny ilain'Andriamanitra anazy nampaleo nefa fa rehefa mamaky ny tantaritsika de nitafian'ilay farao atao hoe Neko ny tanàna tamin'izany fotoana zany de maty Josia ary de lasa babo indray ny olona de Jeremia tsy lasa babo janona teo an-tanàna izy de nanjaka indray i Joiakima de i Joiakima indray tsy tia fivavahana tsy hoe mivavaka tia fiainana de i Jeremia nefa de mbola naninona foana mbola te hananatra foana satria zay mission-ny niza mpanjaka eo niza ny eo ny azy ny mission de ny hananatra de tonga ny fotoana tsy navelan'ny Joiakima
ny moa ananatra pabe masotsony izy tsy mampangididy sofina ny olona, mahatezitra ny olona, mahakaleo ny olona. Ary teo amin'ny Joakima de nisy mpaminany ihany koa fa saingy mpaminany sandoka. Tsara tsika mamaky an'izany tantara zany, mahafinaritra. Mpaminany sandoka de reo mpaminany sandoka reo maninona manameloka ny Jeremia, vao le mpaminany sandoka reo ndray zany a no mepanga ny Jeremia, olona mpandainga, mpampitahotra olona, mananatra zavatra disony any ny Andriamanitra tsy ohatr'izany. Ny mission azon'ny Jeremia nefa de zao ny ananatra ny olona amin'ny fahamarinana, de nitsangana daholo ny mpaminany sandoka rehetra sady tezitra, de ny ampanga ary nangataka mihitsy mba eritreretinao mpaminany a fa nangataka mihitsy mba hamonona izy hamononany Jeremia. De nanomboka tamin'izay de nafenina Jeremia de tsy saniseho vahoaka intsony Jeremia, de taratasy sisa ny soratany. De misy mpiara-miasa aminazy mahafinaritra be atao hoe baroka sasa, ary baroka tsy matahotra satria raha de soratany Jeremia zany ny hoe ohatra zany za zany zao hanao an'ity toriteny ity ohatra zany, de matahotra anareo satria fotsiny nareo io le mitsaratsara olona foana io, zay mantsy mba malaza aminako, tsy marina nefa zany. Matahotra an'Andriamanitra tsy samy tsara olona zany, zako nge mbola tsara iny. Fa ny anahy zany a de ny zavatra teneniko ato amin'ny Baiboly, ny Baiboly no torianay mivady, tsy teninay io, zay koa ary mbola miezaka mankatoana io, fa raha ohatra zay foana tenen'ny olona hoe mitsaratsara olona mijery ivelany ohatra sisisy, de ny ahy zany de zay foana teneniko hoe tsy mampaninona anahy zay, fa rehefa zay ny faresan'ny olona anahy nefa za tsy zay a, fa zay nitsona anahy isan'andro a de raisiko fa tsy mampaninona zany. Ohatrohatr'izay zany le izy ohatra, fa za ndray rehefa eto a fandaharana eto amin'ny telefony hoe tsisy afaka melaka tamaina anahy eto mihitsy, fa na ny olona miala fotsiny na mihaino ihany, manasana hoe nefa mihaino ohatra amin'ny farany, fa za tsy mitsara an'izy an'izy. Hitanao nge raha-pito za nge ry havana mpanoty be nge za taloha, taiza moa no nalehako rehefa nitsaraina tamin'izany ary iza moa zany afaka hitsara an'izy an'izy eto. Fa tsika kosa nefa moa de averiko foana tsisy mifampitsara tsika fa tsika de tsarainy ny tenin'Andriamanitra. Zay zany a misaotra ny Bab-Suzel fa zay le izy zay le izy a. Rehefa nareo maheno hoe misy mpanompon'Andriamanitra mitsaratsara olona ohatr'izay de tadidio fa mitoditodika kely aty aminay mivady zao ny olona rehefa miteny an'izay, fa nefa tsy marina zay. De zao zany miafina am'izay Jeremia tsy samy voaka satria tena be dia be ny olona efa mikatsaka azy hamono azy satria leo ny fananarany a, ary raha teo raha mbola ny olona fotsiny loha tsy naninona fa nisy mpaminany mihitsy nitsangana hoe reto mpaminany a, de nitsara anazy am'zay hoe ianao mitsaratsara olona ianao, mpananan'olona, tsy marina lazainao, de mazava azy nisy poids am'zay ny olona nendrika azy satria efa mpaminany saingy ny tsy fantatry ny olona, mpaminany aza adino a sandoka ireo teo akaikin'ny Joakima ka nameloka ny Jeremia reo. De zao am'izay zany tsy samy voaka izy de soratany am'izay taratasy, ohatra zany za hitoriana an'ity teny ity de soratanana no alefako, de i baroka mamaky an'izy am'izay, zao no lazain'i Jeremia, de izy tsy afaka atao ninona, Jeremia kosa nge no niteny fa tsy izy, za zao miteny hafatra anao de zany no kapohanao raha ohatra hoe tsy tianao le hafatra nefa le olona any, zay zany le mba hevitra izy roalahy. De mahafinaritra, de nasorata hevitra tsara koa zay de soratany taratasy de baroka no mamaky. De zao am'izay rehefa tonga am'izay ny fotoana de tondra fananarana indray zany a i Jeremia, ho ananarana tena hatrany amin'ny mpanjaka mihitsy ary izy tsy mihafahafa, ny azy hatrany amin'ny fanjakana, hatrany amin'ny mpitondra firenena tena anariny amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy manao hoe de ny raha ny baroka de mamaky taratasy lavalava ihany ananatra ny Joakima, tonga tao hatran'ny Joakima fa vao tonga vao nanomboka kely fotsiny le fananarana, vao nanomboka kely fotsiny mbola tsy niditra lalina, ohatran'ilay tadidinao misy an'ilay vehivavy teto nijoro vavolombelona amin'ny fotoana hisotroan'ny toaka mihitsy ny toritentsika mandeha, de sady mamy izy nitezitra mahita anao, de atsipo ny telefony, tadidinareo iny olona iny efa tsy intsony izy fa nijoro vavolombelona izy fa tena nahasorena azy mihitsy nahita tamin'izany.
tena mbola tsy manomboka tsara koa le tena fa manomboka mitely fotsiny de fa tesitra teny sotominy izy ty sotominy Joakima le taratasy de rovitovitiny avakeo izy avakeo zany fa amin'ny baiboly tao zany tantara teny koa zany sao de viana hoe mitantara dessin animé rovitovitiny de nariditany anaty afo satria tsy tiany hoeno tsy tiany hoeno hoe zao nareo manino nareo manao zao de tsy tiany hoeno be de be ny olona tsy te handrehany zany fa ny zavatra tsy fantatry Joakima de zao lovitiny le taratasy teny kadray ny baroka sy Jeremia tsy haika ny vononona de mitsoka fa nafinahitra arovan'Andriamanitra foana izy roa ary tsy mety maty tsy mety tratra fa zao nampanondratin'Andriamanitra indray tena taratasy ny rovitiny iny any anaty afo de heveriny Joakima fa potika tsy hitiraisiny eo ny taratasy mety levona io baibolinao io afaka tsy hita io fa ny tenin'Andriamanitra ny soratana tanaty io tsy mety levony ny afo fa afaka miteny anatin'ny feo amin'ny fieritreretanao io afaka tena amidinao amin'ny baibolinao ozy misy teny tsy mety amiko ato fa tadidio afaka rovitinao ny zavatra anatin'ny baiboly misy tsy mety aminao ao de rovitinao fa ny taratasy ny rovitrao fa ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny feo amin'ny fieritreretanao tsy rovitrao zany ary zao zavatra nitranga naverin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra herinay Jeremia de niverina ny soratana ilay efa fananarana teo fa nitombo be de be lavitra nohony teo ohatra zany zavatra anakifolo ny voasoratra teo Joakima ianao ke manao an'izao tandremo le ohatr'izao ohatr'izao folo ohatra de nidorany Joakima verina vany ny taratasy lasa 20 fananarana 20 zao nefa ry havana rehefa nanao an'izany Joakima de fantatritsika ihany fa maty tanora Joakima maty tanora Joakima ary afaka ataon'ny Joakima nandrovitra n'ilay taratasy fa ny ainy tsy hainy mitazona an'izany tsy hoe nyrovitiny iny de voatazona ny ainao na ohatr' zany de zay teniko hoe nandalo mpanjaka maromaro mihitsy ny Jeremia tretinao fotsiny niara-velona tamin'izany atao hoe ry Zefania niara-velona tamin'ny ry Abakoka niara-velona tamin'ireny ry Ezekela sy ry Daniela ireny zany Jeremia zany anisan'ny mpanompon'Andriamanitra mpaminany naharitra ela efa mpaminany izy tamin'ny Josia mpaminany izy tamin'ny Joakima nandimby an'i Joakima i Zedekia mbola teo ihany izy ary rehefa teo Zedekia de misy faminaniana tonga nampitongavon'Andriamanitra tanatin'ny Jeremia de niteneniny manao hoe lazao ny olona fa raha tsy mibebaka de ho lasan'ny Kaldeanina i Jerosalema de niteny foana bebanareo fa raha tsy zany ke de ho avy ny Kaldeanina de ho ravainy ke Jerosalema de dorany amin'ny afo leo ny olona leo indray Zedekia inona am'izay natao nidina tany anaty tranomaizina am'izay Jeremia tsy navoaka tany intsony Jeremia tsy afaka niteny intsony Jeremia fa rehefa tsy afaka niteny intsony izy mba fantatrao ny namoaka azy tao anatin'ny fonja mba fantatrao ny namoaka an'izany Jeremia zany tao anatin'ny fonja rehefa ny mpanjaka mitovy raha aminy ny mpanjaka teo amin'ny firenena nanakana azy tsy teny tsy te hihaino nianatra zay nataony de nanidy anazy tany anaty fonja izy ozy ianao no namoa azy tany anatin'ny fonja Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ilay voalaza fa ho ravan'ny Kaldeanina i Jerosalema ao ivelany ao i Jeremia ny olona ao ivelany ao tsy tany am-ponja fa tao an-tanàna maty novonoiny Kaldeanina daholo de nilasa kobabo nofatorana ny kapohana fa i Jeremia rehefa any am-ponja milamina tsara izy tao am-ponja eny misy zavatra refotrefitra ny misy zavatra miady k'izy tsy afaka izy ao am-ponja milamina be misy fotoana milamina ao am-ponja ry havana ianao zakivy zany ianao rehefa ohatra hoe teren'ny olona idiny olona ao am-ponja tsy afaka miteny
misy fotoana tsara ihany ka ny ao am-ponja rehefa ao nitondran'Andriamanitra anao tany ivelany maty tao maty ny olona reo mpaminany sandoka maty sy babo fa i Jeremia lemezana io mpaminany hono nefa mikatra izy tonga avy any Nebokadnezara fa kio zany tantara zany velona ao am-baiboly zany tonga Nebokadnezara namoaka ny tantana any Jeremia nivoaka avy tao am-ponja ampanajana satria zao mantsy natonga ny Jeremia natao tao am-ponja rehefa avy nananatra tao zany i Jeremia ho lasan'ny Kaldeanina nge Jerosalema ohatr'izao zao de izy andeha hivoaka ny tanàna iny de veriny olona fa andeha hitsoaka de nisamborina tonga tena lefa tany am-ponja nekakadra mandra-pahafaty izy fa tsy amin'Andriamanitra tsy possible anao higadra mandra-pahafaty zany ary rehefa tsy hamoaka anao ny olona pombanao anangana olona Andriamanitra hamoaka anao mpanjaka hoa mpanjaka ny Babilôna Nebokadnezara no nidina tao am-ponja namoaka ny Jeremia ary nanontany moramora anazy hoe zao fantatro ianao fa mpanompon'Andriamanitra alleloia Nebokadnezara rehefa nanaja azy amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra amina mpaminany lehibe azy ny mpanjaka rehetra zay nandalo teo mahafantatra tsara fa mpaminany izy fa tsy netiny teny aminy ary Jesosy de efa niteny fa tsisy mpaminany ka masina taniny zany ianao rehefa mba mitory azakivy anao hoe mitory amin'ny fianakaviana na ny olo-pantatrao ny olona namanao taloha de ataony olona tsinitsinina de aza malaelo am'izany ianao Jesosy ry havana efa teo i Jeremia ry havana efa teo alleloia tsy olana zany ny tsisy avoaka akaiky mihaino nytoriteniko zany fa teneniko anao zany nareo mihaino nytoriteniko de izy nefa tsy mampalelo an'ala izy ary za tsy tezitra am'zareo tsy mahalelo am'zareo sisy normal zany raha teo ny fahafantarany anahy hitany jahabelelo kely taloha sy zavy nitoriteny aveo Jesosy nge ry havana hitany olona nahabelelo kely anazy zazakely taloha lasa ny olona kely mitomany naona de tafotoana menjera de mitomany de ny olona no mitrotro azy fa mangina fa tsy maninonino de aveo mandrafitra de aveo ianao hoe raby eo tsisy nanao an'izany taminy tsy le ty ve le zanaky mpandrafitra azy izy ka i Jeremia de ohatr'izay fa mpanjaka ny hafa no tonga ny kohaka teo aminy teny hoe fantatro fa mpaminany mivoay ianao tao efa na ny tanàna tanteraka le namina aninao fa lasa nay ny tanàna tsy nikapohana izy tsy natao iny navoaka no mena sakafo ary nanontany Nebokadnezara moramora izy hoe Jeremia inona no tianao hijanona eto amin'ity tanàna ravy ty ianao sa hanaraka anahy ianao any Babilôna fa raha tonga any ianao alleloia ataoko tsara toerana be ianao omeko tena vila ianao ataoko tsara toerana be ianao kalakaraiko ianao inona no tianao ho any Babilôna ianao sa hijanona eto amin'ity tanàna ravy ty zao mba fanapa-kevitry Jeremia alao za hijanona eto satria teo amin'io mantsy nisy olona nisafidy ny hijanona olona reradreraka olona tsy de mankaiza Nebokadnezara koa tsy de nitondra ny reny fa ny azy le olona tsaratsara sy matanjatanja reny netiny ho babo anisan'izany ry Daniela sy Sadraka sy Mesaka ary Abednego ry Daniela lasa notsongaina ary sika atao takan'ny Daniela olo-manga ny firenena i Jeremia fa Jeremia nisafidy izao hoe alao za hijanona eto tandrava nge io alao za hijanona eto ka mety amiko eto de zavatra nitranga de zao na de efa teo azy izy de reo olona vitsivitsy reradreraka tavela inona ndray mbola nataony mbola nanariny ray reo nanariny ralao efa zao ny mahazo atsika ndao tsika hiverina amin'Andriamanitra mahafinaritra rehefa nizany Jeremia zany rehefa maka tantarany Jeremia ianao manana fahazarana zany hoe menary daholo ny tantaran'ireo olo reo fa misy toe-po etiana tsy takatry ny saina daholo reo olona rehetrarehetra de mbola nananatra izy mahafantatrao nahafaty an'i Jeremia nahafaty an'i Jeremia de zao leo ny fananaran'ny olona leo tsy mitsahatra de nitoraham-bato tany Egypta
tanina faty any toraham-bato noho ninona nangala-badin'olona nisy loko ve noho ny fananarana leo ny olona ny nanao koa de tsisy afa-tsy zany de ny toraham-bato zay no nahafaty azy ary za tena rehefa maheno ny tantaran'i Jeremia de mieritreritra hoe Jeremia sambatra ianao tena sambatra raha zany no mahafaty atao tany ry havana sambatra zany lehilahy zany tena teneniko anao zany mety amiko raha zany koa no mahafaty ahy eo am-pitoraham-bato any olona no ny fahamarinana zay toriana am'izany fotoana zany ny hafaty ahy ary nantitra na tanora rehefa ho avy Jesosy fa eo ny antratrarana farany teo am-pananarana anareo eo am-panangonana ny mpanota nanarany olona itenenana ny fahamarinana atao amin'ny baiboly izay tsy nisy lalàna ko na de ray azy tsisy lalàna ny rado rakotosalama na de ray azy na boky kely ohatry ny kahiera mbola tsy nisoratako fa ty baiboly soratana mpanompon'Andriamanitra maro ry havako malala zany ny fifaliany zany da tianao fantatra hoe ianao ny raha an'Andriamanitra nanatra maty teo am-pananarana fa tsy hoe ny raha an'Andriamanitra ka anao taka an'reto olona nyresahan'ny Jeremia zao ny tenin'ny Jeremia nikirizan'ny olona tamin'ny fanaovan-dratsy sy ny amafin'ny olozanjo azy ary koa lazao aminy hoe zao no lazainy Jehovah ho lavo va ny olona ka tsy arina iodina ivily va ny olona ka tsy hitodika hiverina ry havana any amin'ny andininy fa enina tapam-faharoa zao le teny izy rehetra de samy mivily makamin'ny alehany avy ny dikan'io de zao samy mivily eny am-pandehanana zany hoe mandeha ihany lo mandeha fa eny am-pandehanana eny de mivily eny am-pandehanana eny i Jeremia ny raha an'Andriamanitra nanatra ny asany nanaraka azy teo amin'ny fananarana no nahafaty azy teo ny natapotra ny fiainany ary tsisy olona sambatra ohatr'izany hoe hitory teny ny ranonanao tsy maty eny am-pisotro toka ianao hoe artiste evangelika ny etomboanao ka sanatria ainy amin'ny fanaovana hira n'izao tontolo zao ny ataperan'ny ainao ry havana fantatr'Andriamanitra fa rehefa misy olona anankiray lavo de ny zavatra ataon'iny olona iny miezaka ny miarina ary fantatsika fa Andriamanitra tsy mamela antsika hanao hiezaka rehetra ny tena Andriamanitra amin'ny obolana amin'ny obolana toko efatra amby roapolo any kely havana obolana toko efatra amby roapolo andininy fahina amby folo vakiko aminao jerenao zay de mareo amin'ny baibolinao obolana 24:16 manao hoe fa potraky mipito ny marina nefa tafarina ihany aona ny mahatafarina azy satria izy marina satria hoy ny tena Andriamanitra amin'ny tapany faharoa ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana zany hoe tiany itenenina de raha misy roa kely io ditanao de hoe sahary ny ratsy fanahy kosa solafaka ka hidiran-doza samy solafaka fa ndray tafarina ndray hidiran-doza raha olona roa samy menjera misy oditra koa ndray de samy menjera ny marina mety menjera kely malotoloto kely fotsiny ny pataloha sy ny sisa fa ny ray tonga de folaka ny cheviany de andeha hitsangana amin'iny de mbola nenjera de tapaka indray ty tanany ty misy olona patatra ohatr'izay mihitsy après zany olona zany za ry havana tena malelo an'izany olona zany zany olona zany olona matanjaka be zany taloha de zao izy aloha maditra namako be zany taloha maditra zany tena maditra vehivavy zany maditra fiainana mihitsy de avy eo am'izay nisy vehivavy zay soloky anazy de lasa daholo ny fananany rehetrarehetra izy ny alan'ny vadiny ny gadra mihitsy tam'izany de anomboka teo ny fiainany de narary fotany am-pigadrana de nivoaka avy any de sy ny sisa de zao zany olo zany tsy tadidinao zany raha hitanao mandeha chaise roulante zay izy de efa tsy mahazaka intsony ny tongony lasa paralysé izy
misy fotoana izy mandeha am'le chaise roulante izy rery tsisy nizan'izy de mandeha de mienjery de tapaka ndray ty tany de asiana vy ny tanana de mandeha ndray de miongana kely de mivory any amin'ny taolan-damosina de operena so ihany fa ty andafy nefa ry tiako tenenina raha olona marina mienjery zany impirina enjery tsika fa mety kikakika kely sy sisa fa misy olona angeravana maratra folaka ny tongony fa iny mitarika fery nefa rano manonitra ny fery sy ny sisa vao metratra na ohatra hoe mpandidy dokotera tsy mahay na ny sisa tsy nadino fitaovana lasa nisy ny fery be zay nitapahana hatramin'ny tongotra iny mitarika zany angeravana io ianao efa nahita zany hoe olona anankiray ohatra zavatra tsy de nisy dika nahazo azy tadidiko misy olona anankiray zay hitanao eny eny atsena de misy an'le elona tsena reny de mandeha eny am'reny izy de voadona le elona tsena le hitanao le elo any atsena le lamba fotsifotsitsika taloha reny voadona an'iny ny lohany voadona de naratra de nanonitra nefa zavatra kely de maty nefa rany avana obolona 24 juillet de milaza fa ny marina potraka impito fa tafarina fa izy ary manina ary izy ny tafarina ka le tany lalovana ange mitovy samy malama maina ange ny tany tsy hoe za mivavaka na ianina tsy mivavaka de lalana za manana kiraro spesial rehefa mienjery afaka mienjery eo tsika eo am'ty tany ty atao am'ty zao tontolo zao ty ny ahitanareo fahoriana ozy jesosy mahita fahoriana eto daholo ny olona rehetra fa ny marina impito mienjery fa mbola tafarina foana fa ny mpanao ratsy solafaky indray mandeha de mahita loza idiran-doza ny mahatonga n'iny olona iny tafarina angeravana tsy izy ny manarina azy Andriamanitra ny manarina azy fantatr'Andriamanitra zany fa rehefa ny olona anankiray no menjery tokony hiarina izy zay ary ny fombatsika de zao vao menjery tsika zavatra roa ny zavatra mitranga raha olona fandray amin'Andriamanitra ianao ny zavatra tonga ao ambavanao voalohany vao misy zavatra do jesosy eo izy le zanakeke zay menjery ake zay jesosy io mety tena zany angeny izy voadona tampoka Andriamanitra ay jesosy mandeha eny an-dalana de tomobily zay za matetika te atoro-masoko nisy fotoana zay sika nidona tamin'ny poto satria nidy masoko tsy ampy tomany jesosy izy mba de tonga de taitra de tsy naninny zay fa neny sasany inona vao teny tsy jesosy fa teny ratsy inona ny atafarina anao am'izany fa nalia anarana tsono iny angerevan'Andriamanitra tonga de misy tanan'Andriamanitra ke mampiarina anao ade teny aminao androany fantatr'Andriamanitra ho lavo fa ny olona ka tsy arina fantatr'Andriamanitra farany nisy zavatra nahazo andreo de te hiarina ireo hiezaka hiarina reo hitady an'Andriamanitra reo iodina ivily fa ny olona ozy izy ka tsy hitodika hiverina fantatr'Andriamanitra fa raha diso lalan'ireo iverin'ireo zay ny natiora nasian'Andriamanitra tsika rehefa nanao tsy nety de matsiaro te hibebaka de miverina amin'Andriamanitra fa teto nandiso fanantenan'Andriamanitra ny olona lava izy fa tsy nahatsiaro zay antso an'Andriamanitra miodina ny vily tsy nitodika nitady an'Andriamanitra fa vomeny toy tamin'ny lalana nalehany mikikitra ozy izy Andriamanitra nahoany ty vereneny ty no miodina amin'ny fiodinana tsy mety mitsahatra tsy mety matsiaro hiverina amin'Andriamanitra fa manohy ary rariny raha tamin'izany andro zany i Jeremia ny teo andreo raha isinao fotsiny izy Jeremia tety isa-tokantrano mananatra mbola zany ny fiainan'ny olona mainka efa tsisy Jeremia teo ry avana mikikitra mafy amin'ny fitaka izy ary tsy mety miverina ny aino ka nandre fa manao teny tsy marina izy ary tsy misy manenina amin'ny aratsy iny tsy mba misy mitena zany hoe hoay zany nataoko jesosy io manao ratsy de manao ratsy de manao ratsy isy an'izany io na fa Andriamanitra tsy manao an'izany tahaka ny soavaly miritra amin'ny afo
hoy ny ten'andriamanitra de ny fafito hoe na de ny vano aza ny amin'ny lanitra de mahalala ny fotoan'androny ary ny domonina sy ny siditsidina ary ny vano be koa samy mitandrina ny fotoana fiaviany fa ny oloko kosa tsy mba malala ny fitsipoky Jehovah. Ry havana, ny vano malala ny lalana fodiny, ny siditsidina sy ny hitsikitsika mafantatra ny toerana alehany, ny domona mitandrina ny fotoana fiaviany. Tsisy nampianatra baiboly an'ireny, tsisy nampianatra an'ireny sitrapon'Andriamanitra hoe arinareo rehefa ririnina, arinareo rehefa ohatrao, satria izay programan'Andriamanitra taminy. Fa ny olona ihany tsy mahafantatra fa ny lehilahy tsy tokony manambady lehilahy. Ry havana, hiditra bebe kokoa amin'izany tsika rapitso. Za te teny aminao androany, azo atao mankaleo anao fa nanarina eto amin'ity fandarana ity. Fa zay zao koa ry havana nanarina tsy nitsahatra. Nanarina tsy nitsahatra tamin'ny fomba rehetra, na tamin'ny fomba malefaka, na tamin'ny mety fomba maherihery vaika. Ny tanjon'ny Jeremia tsy ny atezitra ny olona, fa ny tanjon'ny Jeremia, aleloia, dia natateraka ny sitrapon'Andriamanitra ary mba hahafonjy ny olona. Tia anao Jesosy, raha mbola misy Jeremia miteny eo amin'ny fiainanao, raha mbola misy solotena n'Andriamanitra miteny aminao, na hira henonao reny, na toriteny henonao eto isan'andro saina amin'ny toerana izay hainonao an'izany, dia izao fotsiny teniko anao hoe mbola fitiavan'Andriamanitra anao zany. Misaora azy dia mankalazany anarany. Tia anao Jesosy, farafaratsy ianao rehefa ohatra hoe tsy mety aminao dia aza mitora-bato. Aleloia, aza mitora-bato. Fa ny tena marina misy zavatra karazan-droa eto amin'ny asa fitoriana. Matetika rehefa antsika mitory resaka andro fitsarana, mizara roa be mihitsy vao mitory resaka sabaty zany ianao, dia to dia misy zavatra miavaka ho azy ianao, to dia miavaka misitaka ho azy, ary ianao foana tenen'ny olona fa mitsara. Dia zao ry havana malala, verenantsika jerena foana ny ten'Andriamanitra rehefa misy zavatra ohatr'izay. Fa za te teny aminao, raha ohatra hoe tsy resy lahatra ianao dia manaova ohatranay. Zay taloha, za taloha tamin'izaho mbola tsy mivavaka, tsy hoe mivavaka ohatr'izao, za tsy dia tena nanenjika olona hoe efa hoe tsy mety amiko dia tsy henoko fotsiny, na fa tsy hoe henoko dia mahatsangako fahavalo. Samy hita ain'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Zany ny fiainan'i Jeremia, zany koa nefa rahan'i Jeremia. Fa nahatsangana olona kosa nefa tao anatin'izany fananarana zany, nomban'Andriamanitra izy. Ary izay manokana dia matoky fa mba misy aminareo koa eto faly izay mahita anareo, mbola eto foana na dia endriny. Matetitetika ny fananarana eto amin'ity fandarana ity, finyamoriavana ny ataontsika eto, sady mba miala voly kely tsika eto mifankahita amin'ny hariva, fa ao anatin'izany ny programan'Andriamanitra tsy azontsika adino. Fa nanangana Jeremia be dia be Andriamanitra mba hananatra ny olona amin'izao andro farany izao. Dia mba eto tsika anary koa ny any aminao any, anary ny any tokantranonao. Io nge ry havana malala, mahatonga ozina araka ny teny anabavintsika teo hoe vao ozina nge zanaka izay dia lasa babo e. Toy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny andiny fahafolo meko vady izy nefa lasa ny olona, dia ny sahany ho an'izay maka azy. Ianao lasa ozina zany rehetrarehetra zany. Fa nefa koa dia teteny aminao fa raha mandray ny anatra ianao dia ho afahan'Andriamanitra amin'izany ozina izany. Ary raha ny anaran'i Jesosy ny tafianao dia tapaka ny ozina. Aza matahotra hoe hoay itao ozina be dia be zany, ka tsika tsy matahotra ozina zany satria zavatra tsy tokony ho tratra hiatraika amintsika zany ary tsika mankatoka an'Andriamanitra. Fa raha ohatra ianao anatin'izany, voafatotra ianao amin'izao fotoana izao, voafatotry ny ozina isan-karazany, dia za te teny aminao fa ndao tsika hiverina. Araka ilay ten'Andriamanitra io, ny andrasan'Andriamanitra tamin'ireo zao hoe ho lavo fa ny olona ka tsy harinao izy. Iodina hivily fa ny olona ka tsy hitodika hiverina. Any ny eritreritran'Andriamanitra, misy zavatra nahazo anao dia miarinao amin'Andriamanitra ianao. Misy zavatra mazao dia mitodika miverinao amin'Andriamanitra ianao, anafaka anao ane Jesosy, anafaka anao ane ny tenin'Andriamanitra. Samy hita ain'Andriamanitra isika rehetrarehetra, misaotra anareo naharitra ny hatramin'ny farany. Hivavakantsika aoriana an'ity rano mampionina izay vao nanomboka navoaka androany anaty YouTube, na dia efa elaela izy ity ny vita, dia androany vao nisy clip efa hitanao anaty YouTube izao hira izao mahery ny rahan'i Jesosy, mahery ny anaran'i Jesosy, hirany mampionina tamin'ny 2009 izy zany tsy nanao ilay album voalohany,
de tamin'ny 2018 zay le araka nyteko taony hoe nanana safidy na nanokatra nyty akiradio kelitsika fandarantsika kely ty na mba nanao ny deuxième album de mbola tsy le deuxième album aloha natao satria ozy alao andefitra aloha iny de zao izy manomboka manao tsikelikely mbola tsy clip officiel akory ty fa mba nasina nytonikira afahantsika mieno ny hira de mino finaritra atsika rehetra tahiny toboary alleloia mahireza daholo Maeri,
rahantsika vavaka zany izy zany a rahantsika vavaka koa zany ten'Andriamanitra zany anafaka anao tokoa ane a amin'ny oziny tsy fahalalana amin'ny oziny famatorana ratsy rehetra ny rahan'i Jesosy ry havana ary za matoky sy mino hoe mba isika reto a dia olona handray anatra za ravana malala misy fotoana voateny mafimafy taloha amin'ny fanompona an'Andriamanitra vo anatra dia amin'ny fotoana ianao aloha rehefa mbola tenenina moramora dia mandray tsara ihany misy fotoana voateny somary mafimafy dia ohatra ny tezitra ihany fa ny zavatra mahafinaritra vetivety ihany rehefa tezerana rehefa tena mandinika ianao any ambony fandriana any amin'ny tokantranonao ianao rery mieritreritra hoe marina tokoa zany soaniza moa ny fananarana ry havako malalako ho anao ihany ary fantatry Jeremia zany ary tsy nampaninana azy makany amponja zany rehefa vita ny sitrapon'Andriamanitra mandray sanatra ry havana malala teny mbola misy ny fananarana fa raha sanatry amin'ny fotoana ianao hitady mpananatra tsy hisy intsony ny mpananatra dia ho sarotsarotra ivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao zay a misaotra anao zay satria voareneny afatra tamin'ity androany ity misaotra Jesosy satria tsy tianao ho tonga amin'izany zay hoe na ny vanona ny domonana ny sidisidina hialoha lalana anay ka ireny mahafantatra ny tokony atao izay nasenao nataony fa izay tsy hafantatra Andriamanitra androany Jehovahandriamanitra dia ampio zahay raha Jehovahandriamanitra dia vangio ny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona indray amin'ity androany ity mba handray ny fananarana avy aminao isan'andro izahay hitondra tena tsara eo anatrehanao ray misy ny fanenjehana ray misy ny zavatra maro isan-karazany sakatsakany isan-karazany izay manoloana anay Jehovahandriamanitra fa ny zavatra fantatray dia eo foana ianao manarina anay ary eo foana ianao momba anay ary fantatray miandry anay Jehovahandriamanitra fantatry Jeremia ny andry azy fantany fa rehefa vita ny sitraponao dia izay ny zava-dehibe koa dia matoky anao zay Jehovahandriamanitra fa hamangy sy hikasika ny tsirairay avy tokoa ny ianao hamangy sy hikasika ny tsirairay avy tokoa ny ianao Andriamanitra ary dia mba nianatranatra izay atao dia Andriamanitra ianao Jehovahandriamanitra ianao no hitahiry an'izany anatin'ny tsirairay avy ianao no hitahiry an'izany ianao no hikasika ny olona no hikasika ny olona tsirairay avy mba haharitra sy handray ny teny masinao misaotra Jehovahandriamanitra betsaka zavatra izay mety mandalo amin'ny fiainan'ireto olona ireto fa za mitondra mavaka ny tsirairay avy kosa Jehovahandriamanitra mba tena hoe ahita an'izany tokoa hoe ny fahasoavana ao aminao Jehovahandriamanitra ho hita ny tsirairay avy raha misy olona mitololady mafy eto mety anaty aretina mety anaty tsy fisina sy ny sisa tsy voatanisa ianao ny Andriamanitra mba hijery manokana ny fotoana mba laniny teto androany mba tsy ho verimaina fa nitady anao izy Andriamanitra nitady anao izy dia ataovy mahita anao sy ny fanatrehanao mahita anao sy ny herinao misaotra Jesosy malalo zay tsy voalazaka anao malala ny mahasoa ary ianao ane Andriamanitra anatanteraka mihoatra lavitra no izay mba nieritreretiny tsirairay avy ianao ane Jehovahandriamanitra anatanteraka ny izay mba faniriny ny tsirairay avy mihoatra no izay mba nieritreretiny satria Andriamanitra manao mihoatra ianao dia vorisy satana faritra amboranao tsy afaka hitsaingoka Jehovahandriamanitra na dia litera ray tamin'izay nafafy azy fa zay rehetra nitoriana teto dia aniry avy zato eny avokoa amin'ny tsirairay avy misaotra Jesosy halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena mba ampandrosika na babitsika Roly avy any Allemagne ivavaka ho an'ny firenena tay tompo rana bavy Roly tainy tompo pasteur tainy tompo daholo tsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao ivavaka ho amin'ny firenena ary tsika
amin'izao fotoana izao. Jehovah tompo maro, Andriamanitra iray mahery, mahery ny zavatra rehetra ianao. Eny misaotra anao izahay noho ny teny izay nitoriana teto anio. Miane izany teny izany ka ho tafiditra sy tafapaka ao am-ponay tsirairay avy. Azahoanay misaina tsara izay nambara teto. Mino aho Jesosy io fa izay rehetra izay neny izany teninao izany teto dia andray an'izany ao am-pony ka tsy hisy ho very na dia litera iray avy fa samy tafiditra ao am-pony tsirairay avy ka ampisaina anay tsirairay avy izany. Ka anatona anao indray izahay Tompo. Ninona fananarana natao anay teto, ninona sy zavatra voaray teto dia ianao Andriamanitra iray eo sy ny fanahy masinao no ametraka an'izany ao am-ponay ka tsy ho tafavoaka intsony tao am-ponay izany fa hipetraka mandrakizay mandra-pahatonga ny Jesosy eo amin'ireo any-lanitra mba azahoanay an'io fanjaka an'Andriamanitra io. Tompo, raha nisy ozona teo aminay rehetra, ianao no hanafaka izany ozona izany. Ianao no hanafaka izay rehetra tato aminay. Ho tahaka ny Jeremiany izahay Tompo, ary mpanamatra ka na dia ho any am-ponja tsy mampaninona anay izany satria fantatray fa araky ny teny voalaza teo dia tao am-ponja nanavotanao, nanomezanao mpanavotra. Dia tahaka izany koa izahay. Dia tahaka izany koa io Madagasikara malalanay io Tompo. Mangataka ao an'io firenena io izahay. Mba ho firenena sambatra, mba ho firenena ho feno fiadanana, firenena ho feno olon-kendry izay anaraka anao. Ny asany devolin'Andriamanitra dia esory tanteraka amin'io firenena io. Fa tahaka ny firenena voahozona tokoa izy io no ny asany izay asan'ny Satana izay manjaka ao, ny asan'ny Satana rehetra izay tena betsaka tokoa ao amin'io tanindrazanay io Tompo. Dia fantatray fa firenena voahozona izy nefa ankehitriny mifona izahay Andriamanitra, tena mifona sy mibebaka ao an'io firenena io izahay mba hiala ao amin'ny firenena io ny asan'ny Satana izay mbola mangeja azy, fa miherinao mahery ny Andriamanitra no hirotsaka amin'io firenena io. Ny fanahy masinao any Andriamanitra no arotsay ao mba hialan'ireo asan-dahalo, mba hialan'ireo asan'ny mpangaro-paosy, mba hialan'ireo asan'ny mpandainga, mba hialan'ny kolikoly, hialan'ny izay rehetra ratsy araky ny sitraponinao Jehovah o. Dia ny fanahy masinao no angatahanay hirotsaka tanteraka satria matahotra izahay Jehovah o noho ny ratsy rehetra izay miseho amin'ny firenena io. Ka dia ny anjely masinao sy ny fanahy masinao any hiaro hitondra sabatra lehibe ary sabatra mahery ny anjelinao hiady amin'izany Satana izany. Ka andresy an'izany Satana izany ny anjely masinao Tompo, andresy hiady ao amin'io firenena io. Apetraka eo am-pelantananao izany Tompo. Mino izahay fa amin'izao angatahanay izao dia eto ianao ary mpiaino vavaka ianao ka miaino an'izany vavaka asandratray aminao izany ianao ka mba ahasoa sy hatsara ny firenena io. Ireo mahantra sy ireo zanaky mahantra izay tsy salama Andriamanitra ka tsy manana izay vola hitsaboana azy any amin'ny hopitaly. Dia ny fanahy masinao, ny tananao mahery, ny tananao Jesosy Tompo no hanasitrana an'izy ireny ka ampidiro ao aminy ny anjely masinao, indrindra fa ireo zazakely izay tsy manan-tsiny Jehovah o. Dia ianao no hanasitrana an'izy rehetra ireny. Ianao no tena hanafaka izany aretina amin'izy rehetra izany Andriamanitra. Fantatrao fa zaza sy manan-tsiny izy Andriamanitra, ary ianao Jesosy dia tia zaza ka arovo ireo, arovinao amin'ny tana maherinao sy trano ireo Jesosy, ary omeonao fifaliana koa ny ray aman-dreniny Jesosy,
dia mba ilatsaka ao amiko ny fanahy masinao ka hitodika ao aminao izy rehetra ireny noho ny fitiavanao lehibe anefa izany Andriamanitro. Dia raina ianao Tompo, dia raina ianao Jesosy Tompo. Aleloia, saotra Tompo. Amen. Aleloia, isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nentinana vavisika rolian'izy teo tao anatin'izany fotoana vavaka izany. Dia misaotratsika rehetra anatrany hatramin'ny farany. Tapitreto ny fandarantsika ary raha mbola tsy tonga eny amin'ny ranolanitra Jesosy dia eo retondrayntsika rapitso amin'ilay fandarana spesial invité ny fianakaviana namana madididitra ireny invité izy tonga ava hono hoe fa mba misy afatra kely atsika rehetrarehetra dia ianao koa moa dia tonga ava koa ianao eo dia na dia tondra mahavaka an'ireny havantsika ireny ara sady ampahirentsika rapitso hitondra fizarana kely dia mameno fotoanantsika rapitso aza ty fa rapitso amin'ny fito dia miaraka mampiononareo anatin'ny fandarana misandrata amezatsika voninahitran'Andriamanitra dia rehefa orinan'izay indray amin'ny sivora sasany dia miaraka amiko nareo anatin'izao fandaran'izao fa mitahin'Andriamanitra daoly mahereza daoly tsika rehetrarehetra. Halleluia. Mbola tsy mandeha moa ny akira teo dia tsy manafatra momba ny akira teo fa mbola miandry ny fadehanana izany tsika dia samy mitahin'Andriamanitra mahereza daholy isika tsirairay avy. Halleluia. Amen.